Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible tout de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mbola maro ny ezaka eo amin'ny lafiny arabaritra sy fifandraisana iraisam-pirenena tokony hatsarain'ny Madagasikara ho ny manam-pahaizana. Taona hanatsarana ny filoham-pirenena izany ny fivoriana faha 2020 Gomeza any Egypte. Tsy tokony ho sakana isian'ny fifidianana mangarahara eto amin'ny firenena ny firafitry ny seny ankehitriny. Ny rafitra ahafahana manara-maso zotra ny fifidianana toy ny délégué-mpifidianana no ilaina fanamafisana hoy ny teo anivon'ny HCDDOD. Mbola mitoy ny fitakian'ireo farmasia ao anatin'ny ho lafitry ny farmasia eto Madagasikara ny amin'ny hamerenana andiniana lalàna entina manova ny code de la santé. Miandry fifampiresahana amin'ireo mpanao dépôt de médicaments izy ireo. Manoloana ny fiakaran'isan'ny olona mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara kosa nalamafy fiandroany ireo farmasia fa tsy misy atahorana hatreto ny fampiny fanafody. Zava-mahadomelina eninjato kilao ny saron'ny gendarmerie tao atsinanana tao anaty gony isa 12 ny 3 novambra lasa teo. Taoriana ny fanadidina natao fantatra fa cocaïne de base ireo sarona ireo. Olona raiky no voasambo ka nahititra amponja vojomaika. Maresaka iraisam-pirenena verina mamiboka ny Autriche ankehitriny noho ny firongatry ny Covid-19 any an-toerana. Nentanina hijanona any an-trano avokoa ny Autrichien rehetra na ireo efa vita vaksiny azy. Ny andedeny rehetra ny azy. Ankafaliana indray tompoko lasa taoviko vazy nisy dianay tokantrano amin'ny ity alatsinainy alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao dia mbola maro ny ezaka eo amin'ny lafiny arabaritra sy fifandraisana iraisam-pirenena tokony hatsarain'ny Madagasikara ho ny manam-pahaizana. Fotoana tokony hanatsarana izany ny fivoriana ny Gomeza ny fa azy atao any Egypte ao avy izao ka ny filoham-pirenena moa isan'ny solitenan'ny Madagasikara amin'ny izany Henri Floreo. Tanterahana any Le Caire Egypte ny fivoriana ny tampony faha 2020 anireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikambana ao anatiny vondrom-pifanankalozana arabaritra Gomeza. Hanamarika ity fivoriam-be ny Gomeza ity izay atao rampitso ny hanatanterahana ny famindram-pitantanana eo amin'ny Flora Joella Andry mitarika ny délégation na malagasy anantoerana izay filoham-pirenasa ny fivorian'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana ao anatin'ny Gomeza sy ny filoha Egyptianina Abdel Fattah al-Sisi izay andimby azy. Ny fanamafisana ny fahafahana miarana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fisokafana aéroéconomique sy ny fampiasana nomerika ny stratégique moa no lohahevitra hodiniana mandritra ity fionana an-tampony faha 2020 ity. Betsaka ny tombontsoa tokony ho azon'ny Madagasikara raha niomana tamin'ity fivoriam-be ity isika hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena nanaovana fanadihadiny. Tsara tsy pena voalohany izy dia betsaka ny enjeu zany hoe tombontsoa tokony ho azon'ny Madagasikara raha tena miombantsika hatramin'izay. Egypte membre ny zone de libre-échange ny Gomeza, tsika koa membre ny zone de libre-échange ny Gomeza. Raha manafatretana mandefa ty zany ny entana ty amintsika ny Egyptianina tsy mandoaby izy. Tsika koa raha mandefa any aminy dia tsy mandoaby. Eo indrindra ny tokony ararotsika zany amin'izay zavatra izay. Jereo tsara fa ny ao anatin'ny Gomeza efa any amin'ny 400 millions de consommateurs ny Gomeza zany hoe atongeza be ao amin'ny Madagasikara raha tena niomantsika indrindrandrintsika pays agricole. Tsy dia fanarotana koa zany zao raha mankany amin'ny Gomeza ihany hoe anaovana publicité amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Aza donona fa ny Egyptianina dia efa manao an'ireny raha natsikaritra nareo misy banderole menamena be ireny soratra fotsy hoe foire de l'Égypte à Madagascar.
impiry izy nanao an'izany teto amintsika ampifantarana ny produit égyptienne eto Madagasikara. Tsika malagasy jamais tsika nanao hoe foire de Madagascar en Égypte, zany hoe lasa marchén'ny olona ianao raha vao tsy mihetsika. Ankilany, mbola ambany ny anjara-tsainan'i Madagasikara ao anatin'ny COMESA, ka ilana ezaka lehibe izany, indrindra fa any amin'ny fivoriana tampony tahaka izao. Hatramin'izao zao tsika ny part de marché Madagascar anatin'ny COMESA à peine 2%. Ny Kenya tena plus de 43%. Eritrereto amin'izany ny zavatra hoe mbola ezaka tokony atao Madagascar. Nefa ny atongeza be averikirana mandeha 400 millions de consommateurs. Ary reo ny akabeazan'ireo membre COMESA pays de la sécheresse, pays de la guerre, pays du sida, zany hoe tsy de mamokatra firy noho tsika eto Madagascar. Tout pousse à Madagascar arakaraky ny région, misy climat mafana be, misy climat mangatsiaka, misy atonotony, zay adapté à tout type de culture. Tsy aivana, nanomboka tamin'ny taona 1970 no nikambanan'i Madagasikara tao anatin'ny COMESA, raha toa ka nanomboka ny taona 2000 isika no tao anatin'ny membre des zones libre essence tao anatin'ny COMESA ity hatrany. Andrasana araka izany ny lahateny izay ho ataon'ny flo mandritra ity fivoriamby ity. Tsy tokony hosakana isin'ny fifidianana mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena ny firafitry ny sy ny ankehitriny. Ny rafitra ahafahana manara-maso ny zotra ny fifidianana toy ny délégué mpifidianana no ilaina fanamafisana ho ny anivon'ny HCDDOD Yves Richard. Mbola sarotra ho an'i Madagasikara ny fametrahana ny karatra sy lisam-pifidianana biometrika takin'ny fanoherana alohan'ny fifidianana ny taona 2022. Tsy sakana amin'ny fifidianana ihany koa ny CENI voizina ho rafetina olona akaiky ny fitondrana, hoy ny teo anivon'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Ny rafitra ahafahana manara-maso ny zotra-pifidianana no ilaina amafisany antoko tsirairay, hoy ny fanazavana. Ny fifidianana tokony misy délégué foana zareo any amin'ny toerana any fandatsaram-bato. Matoa tsy ampy ny délégué tsy ampy ny organisation zay. Tokony hoe manara-maso hatrany izy, ny zavatra mahavariny manko dia ohatra zao. Misy ny mpanara-maso ny fifidianana rehefa atao ny procès verbal dia milaza fa mandeha tsy misy tomika ny fifidianana. Dia rehefa aty aoriana indray izy tena nisy alabato tary, reny tsy fanao reny. Hatrany dia fa asio ny resaka hoe nisy alabato eo tsy misiniana io zay. Siniana hita eo e. Dia rehefa aveo izy mikitikitika anazy ngamba le mpanome vola azy ety ambadika dia milaza hoe tsisy. Zay zavatra zay no manahirana amin'ny tany andalam-pandrosoana ohatra ny tany misy antsika ty. Na izany na tsy izany, mila mandanjalanja mpikambana mandrafitra ny rafitra isan'ny tokony. Eto amin'ny tany sy ny firenena ny fitondram-panjakana. Tsy tokony hitataratra ny kinamanamana sy ny kiatrano an-trano, izay nanaratsy endrika ary namotika ny fitondrana ny fanezy. Dia ny zavatra ny tondratsika hatrizay zay dia mamerina nataony teo aloha foana. Ary zay ny zavatra ratsy. Rehefa lasa ny fanjakana Andriamanjaka dia ny vazaha tonga teo. Dia inona nataony? Nasiany filanjana, nasiany le zavatra mahery vaika hitondrasana ny tany. Dia rehefa lasa ny vazaha tonga ny première république, ny fenony azy daholo, ny sénateur première république, ny administration rehetrarehetra PSD daholo. Tonga 72 dia iny izy. Tonga ny Arema dia Arema daholo, président fivondrona. Tonga 91 dia iny izy. Tsy tsara zany manao hoe feno tanteraka satria maheno vilana ny tena mpitondram-bolo. Tsy lazain'le tenatenan'le izy fa zavatra hafa ny resahany. Androany no nampafantarina teny amin'ny fobe toeran'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana ny boky mirakitra ny ampahany asa vitan'izy ireo mahakasika ny fampanajana ny demokrasia tamin'ity taona 2022 ity. Raha ny fehiny tatitra anatin'izay betsaka ny ezaka havita sainga maro ny lesoka mila arenina eto Madagasikara. Manodidina ny resaka fifidianana izay hatrany dia manoloana ny resabe voizin'ny fanoherana mahakasika ny fifidianana ny taona 2024 nanamafy ny tsy tokony anakorotanana ny saim-bahoaka ny solombavam-bahoaka Lantorakotomanga Ndawara ho arahantsika izay fanan-kevitra izay. Fifidianana dia hitantsika tsara fa manana olona solotena anankiroa ianao ho délégué de vote isaky ny bureau mpifidianana rehetrarehetra ka ny tahotra retoko ny mampalemy anareo dia aza
aza ho sorapotaka fa raha tena hoe mahatoky ianareo fa tiany ny vahoaka mikarakara vahoaka ary tena tia tanindrazana ary nitian'ireo vahoaka mpanaradianareo reo a tia ny vahoaka malagasy a dia alao aseho antsika amin'ny fomba ara-demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana ny zay fitsaran'ny vahoaka izay fa ny fitondram-panjakana dia efa mampiseho an'izay fangarahana zay a amin'ny fifidianana manaraka. Lafa mavao hafa kosa indray dia mbola mitony fitakiny ireo farmasiana ao anatin'ny lafitry ny farmasia eto Madagasikara momba ny code de la santé miandry fifampiresahana amin'ny ireo mpanao dépôt de médicament izy ireo ankehitriny fa manoloana ny fiakarany isan'ireo olona mitondra ny COVID-19 kosa indray dia nanamafy androany ireo farmasiana fa tsy misy atahorana hatretony tsy fampin'ny fanafody. Michel Arnaro zao. Miandry ny sy ny fifampiresahana eo amin'ny farmasiana sy ireo mpanao ny dépôt de médicament ireo farmasia mivondrona ao anatin'ny holavitry ny farmasiana eto Madagasikara. Fifampiresahana izay entina mandinika ny fanovana kasainy ireo mpanao lalàna aina. Volavolan-dalàna laharana 883 tsipika 1.2 tsipika PL momba ny code de la santé. Fampiresahana satria manana ministera piay izahay azonao dia faniresahana tamin'ny ministera hoe anjaranareo amin'ny maray mandrinanareo no miantso anay dia ifampiresaka fa raha mitonga eo fampiresaka eo miravona io fa tsy hoe mandeha aty miteny hoe anina dia hatretony ny farmasiana nitazona ny toerana amin'ny maray mandrina azy na miteny foana hoe avy fa aza manotra lalàna mandeha tokanary aza miteny hoe tsy mahay zay aza manao hoe matahotra concurrence zay mbola tsy miteny zay fa avy fa ny ministera mitarika azy amin'ny maray mandreny mpiasa efa niresahana dia efa mpanaovana azy izy zao miandry an'izay zany tokony atao zay tsika zay vohiditra amin'ny fanolorana volavolan-dalàna sao dia diso lalana. Etsy ankilany tsy misy atahorana ny tsy fisinana tsy fampin'ny fanafody raha sanatria miditra amin'ny 3e vague isika eto Madagasikara ho iatrany ireo farmasiana 3 volana mahery hatreto ny tahiry misy amin'ny ankapobeny na ny stock de sécurité. Ka tsy misimbatina ty tontolon'ny fitsinjarana fanafody ty fa araka lazainy namana teto raha simba io tsy mahazo lalana manafatra fanafody tsony zay dia tapitra hatreo ny tantaran'ny fanafody eto Madagasikara. Ampy tsara aloha ny stock-ny fanafody iverenako iny tamin'ny vague-ny Covid 2019-2020 savoritaka be ny resaka fanafody teny tadidinareo mahatonga any amin'ny teny hoe aleo averina jerena tsara ity resaka fanafody ity zany hoe ny lalana lehany anatin'izay lalana lehany zay ny dépositaire zay farmasiana aloha nadiony anay nendry zareo tokony adio mitovy amin'ny anay ny sasany any amin'ny fanjakana tokony adio ny any ambadika ny manao varomaizina tokony adio tsy isy olona afaka manara-maso an'io raha tsy zahay zay le hoe miverena miaraka amin'ny ministera atia iresaka aloha. Arak'izany raha ny fanazavana dia mifampiankina tanteraka ny volavolan-dalàna tsy pahan'ireo farmasiana sy ny fahafahan'izy ireo manafatra fanafody. Raha tsy ivina nisy olom-bavam-bahoaka Voninahitsy Jean Eugène no naloatra izay volavolan-dalàna mikasika ny fampitoviana lenta ny farmasia sy ny dépôt de médicament izay. Volavolan-dalàna izay tokony nodiniana teo amin'ny anteny meram-pirenena ny 4 novambra teo saingy niemotra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia tahorinan'ny fitokonana izay nataon'ireo tompona orinasa manamboatra lalana tamin'ny alalan'ny fond routier afantatra ankehitriny fa asa 27 tamin'ireo miisa 23 no efain'ny fanjakana araka ny angom-baovao iray amin'ity herinandro ity ny tokony azahoana ny ampahany ireo orinasa voakasika amin'izany miantarandrianay. Eritaona sy tapany teo eo nanaovan'ireo tompony orinasa nanamboatra sy nanavao lalana tamin'ny alalan'ny fond routier etsika fitakiana ny volan'izy ireo. Androany, hafaliana no naharenesan'ireo tompony orinasa sasatsasany fa iroso amin'ny fanefana ny volan'izy ireo ny fanjakana malagasy. Araka ny angom-baovao voaray, asa 27 amin'ny asa miisa mandina ny 23 hatreto no voasivana ho alohan'ny fanjakana.
manomboka amin'ity herinandro ity raha ny fantatra no isitraka izany ireo orinasa voakasika. Tsy mbola nisy ankilany ny fanazavana ofisialy mikasika ilay fanadihadiana nolazaina fa natao nandritry ny herintaona mahery teo. Tsy mbola nampahafantarina ihany koa raha toa ka efa nivaly izany na itsy. Tsy mbola fantatra ihany koa hatreto ny valin'izany. Ny fanatotosana azy io izay nolazaina fa isany tsy nahafahan'ny fanjakana ndroso tamin'ny fanefana ny volan'ireo mpanao lalana ireo. Ny sehatry ny sosialy kosa no niakatra ambony amin'ny tedi-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024. Ilaina araka izany ny fametrahana ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly ahafahana mampiasa ny vola araka ny tokony ho izy ho ny Fresa Monim-Pirenena ny larana efson. Manamafy ny fametrahana ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly ireo fiarahamonim-pirenena indrindra amin'ireo nampitomboana ny teti-bola. Misy fahatarana hatrany ny fametrahana ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana teny amin'ny anteny mera-pirenena. 7 andro no nandiniany ny voamera io lalàna io ary iroso amin'ny fivoriana azon'ny besin'ny maro atrehana rampitso ny eny amin'ny anteny mera-pirenena. Efa hita taratra ny fampiakarana ny vola atokana amin'ny sehatra sosialy ka ministera miisa 3 no nahitana izany. Niakatra 4.9 lafitrisy ariary ny vola natokana ho an'ny ministeran'ny rano. Nampiakarina ho 2.7 lafitrisy ariary ny ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana ary 7.4 lafitrisy ariary ny ministeran'ny mponina. Saingy mbola hita taratra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana ihany ny teti-bola tsy misy tanjona voafaritra izay mitetina 4.7 lafitrisy ariary. Efa ny 9.9 isanjato izany raha ampitaina tamin'ny taona 2024. Ny Fresa Monim-Pirenena zany mijery aloha ny hoe ahoana ny sosialy bahoaka. Mijerenay manokana koa ny resaka ataoko hoe fitsinjaram-pahefana satria izay resy lahatra hoe rehefa atomba ny vola tatanany reo olona eny fotony indrindra zany ny commune izay mamaly ny filany vahoaka eny fotony dia haingana kokoa zany ny famalina nireo tombotsoa ho an'ireo vahoaka fotony. Io zany izay fampitomboana ny vola alefany amin'ireo commune sy ny fitsinjaram-pahefana zay zany isan'ny lara-pahamena tokony mbola amafisina satria amin'ity teti-bola ity tsy tena hita taratra izay zavatra zay ary hitanay fa mety ilena zany amin'ny fomba ny teti-bola mety ho azon'ireo commune raha ny fanaovana ny fanadihadiana ato. Vola mitentina 4.9 lafitrisy ariary kosa ny findramam-bola eritreretin'ny ny fanjakana malagasy indramina amin'ny taona 2022 izany hoe ny tombo avroeny noho ny tamin'ny taona 2022. Findramam-bola izay ilaina hoy ny fiarahamonim-pirenena ny fifampiresahana andiniana izay mila atao laharam-pahamehana. Koa zany fa niakatra ny vola tiany fanjakana atao emprunt. Lasa niakatra 15.634 milliards d'ariary zany io vola io amin'izao zay hoe efa mitombo avroeny raha oharina ny tamin'ny fotoana. Ary mahita moa zany zay ohatra hoe misy resaka hoe hividy matériel de défense militaire ohatra ny fanjakana ary mitety 446 milliards d'ariary zao ohatra zay achat tiany ataon'izay. Io koa moa zany le hoe approvisionnement produits stratégiques 122 milliards d'ariary. Resaka lalana misy resaka emprunt amin'ny Qatar miakatra 406 milliards d'ariary tsy fantatra mazava hoe maka izay vola izay. Dia izay moa zany efa nitako hoe sao dia mba tsara raha misy plateforme iarahan'ny mpiantsehatra rehetra ahafahantsika miady hevitra hoe inona tsara les priorités, inona tsara ny tokony hanaovana emprunt, inona ny afaka hoe zakany volantsika anatiny. Dia mbola miteny zay hoe tokony apetraka izay zavatra izay satria itsika tsiraray no izaka raha hoe misy emprunt mazefatra izay tsy tokony atao nefa ny ataon'ny fanjakana ihany. Ny mahakasika ny fanarainana ara-ekonomika, misy ny fepetra izay noresin'ny fanjakana amin'ny fampiakarana ny hetra na ny irisa amin'ireo orinasa izay lasa 3,000 ariary. Ilaina hoy ireo fiarahamonim-pirenena ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraharaha ara-ekonomika. Io koa moa le hoe nanahoana les consultations les secteurs privés satria moa zany misy ohatra zao ny aty amin'ny resaka recouvrement des recettes mametraka zao ohatra ny fanjakana hoe ampiakarina les seuils d'imposition minimum le IRSA lasa miakatra 3,000 izy io raha 2,000 teo aloha tena mifanandrify amefilan'ny le secteur privé hoe zay mesure zay ohatra
Amin'izao hoe lasa hirana ny orinasa mampandeha an'ilay activité efa tokony ampiakarina sady hoe ny irsary raha tena hoe ilaina izay. Dia eo moa zany ilay fandaniana hoe ny fandinika marina miaraka tamin'ny secteur privé hoe ny fanjakana izay vao niposy tamin'izay fanapakevitra izay. Fa tsara raha hoe ny sehatra tsy miankina koa mba miteny hoe ahoana ny fijeriny io amin'ity volavolan-dalana ity hoe mifanandrify marina amin'ilay filana amin'ilay relance économique hoe saty. Ny fametrahana ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly no ampitombo sy ampiakatra ary amporosiana ireo mpampiasa vola hiditra eto Madagasikara. Lafo vaovao hafa kosa indray dia iompana betsaka amin'ny fampiroboroboana ny fanodinana ny vokatra eto an-toerana ny sala voatra izay andian'ny fahavalo etsika izay karakarainy anteny miarahany varotra sy ny industrie anohanana ny mpandraraha na orinasa madinika sy salatsalany eto amin'ny Madagasikara. Yves Richard. La transformation au cœur de la créativité ifantoka betsaka amin'ny famporosiana ny mpandraharana orinasa indrindra madinika salantsalany araka izany ny salon de la créativité voatra iarahana amin'ny anteny miarahany varotra sy ny industrie eto Analamanga. Satria anisan'ny zava-dehibe ho an'ny firenena io ary mifanindran-dalana amin'ny politika ny fanjakana amin'izao le hoe fampiroboroboana ny resaka transformation, fampiroboroboana ny resaka industrialisation dia amin'ity andiny fahavalo ity zany tsindriana manokana io ary ny orinasa izay ho avy io dia orinasa madinika salasalana izay manodina avokoa eto an-toerana ary vokarina eto an-toerana ny vokatra rehetrarehetra eo izany hoe tsisy zavatra importation zany eo. Ankoatra ny varotra fampiratiana aratina trano efa maro betsaka ny tombony ho azo mipandray anjara mandritra ny etsika. Misy ilay fampihaonana ara-barotra araka ny tenin'ny directeur général teo dia ohatra hoe misy olona manana produit izy sahirakirana izy mijery an'ilay packaging dia mba ao koa zany misy olona manao packaging dia afaka mifampihaona ry zareo dia afaka mifanaraka dia afaka miara-miasa. Ao koa ny valandresaka sy ny atrikasa dia ao ny fifampizarana traikefa. Anomboka ny faefatra amby roapolo ary farana ny fafito amby roapolo ny volana ho avy izao ny salon de la créativité voatra andiany fahavalo izay ho tanterahany eny amin'ny kianjan'ny Malakama Antanimena. Warahina rampitsa aorianany fampalalam-baovao kosa eto amin'ny Koly TV ny fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe Ajiro Maizana iarahana amin'ny Transparency International Initiative Madagascar arahoary ny fampahafantarana momba izay. Amin'ilay fivoovan'ny toetrandro zao dia manomboka miritra le renirano rehetrarehetra mandalo fotoatsaratra ny sehatra ny formatsiana herinaratra eto Madagasikara dia miteny aminareo fa Betrosaky Jirama fotoanazao criminel amiko zavatra zany. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialoha ny dirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy ary. Plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Vaovao andramny Gino Ice zay zava-pisotro manaleta hety vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrière jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus.
M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top, c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Avelo taraina manoloana ny afitson'ny ministera ny varotra ireo mpivarotra PPN eny amin'ny pavillon Analakely amin'izao fotoana izao. Manjaka ny tsindry azo lena ka manao antsoava amin'ny tokony sy ny fifampiresahana izy ireo. Henri Florio. Nanao fanambarana iombonana ireo mpivarotra PPN eny amin'ny pavillon Analakely tamin'ity androany ity. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa manjaka ny tsindry azo lena ataon'ny ministera ny varotra sy ny indostria ho azy ireo. Nandiso ny filazana fa mampiakatra entana ihany koa ireto mpivarotra ireto ary nanamafy fa ny fiakarany vidina PPN ny amin'ny mpamongady no mahatonga ny vidin'entana ho misy fiakarana eny an-toerana. Miantso zany izay tompoko ny ministera ny varotra satria ohatrany hoe malahelo zay satria lasa manimba an'le tsenanay, manimba ny asanay le izy hoe izahay lasa manana roatra ny zavatra misy. Nefa tompoko tsy izay mihitsy ny zavatra misy fa arakaraky ny vidin-javatra. Le raha malala zao tsika rehetra na vidiny na etanina eto amin'ny tany misy atsika eto zao miakatra daholo. Indrindra moa zany voakasika manokana zany ny resaka PPN eto Analakely tsy Analakely ery zany fa Analakely ny voateny. Dia zay zany hoe mangataka mba hijeren'ny fanjakana ministera ny varotra any amin'ny Foibe misy an'ireny PPN reny satria reny any amin'ny Foibe an'izany reny dia mbola misy antanatohatra betsabetsaka zay vao tonga ety amin'ny pavillon Analakely. Dia noho ny zava-misy satria miakatra ny entana eny amin'ny mpabongady dia tsy maintsy manaraka an'izay zava-misy koa izahay. Namafisin'izy ireo ihany koa fa manjaka ny raha matahory ataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera voakasika. Mangataka fionana mivantana amin'ny tompon'andraikitra araka izany izy ireo hijerevam-bahaolana mahakasika ity fifaноlanana ity. Tiana tsindriana amin'ilay fionana tompoko dia mahakasika an'ilay zavatra nisy tamin'ny sabotsy hoe izahay mampiakatra vidin'entana. Dia izahay koa zany ohatrany hoe araka ny zavatra nisy teto tamin'ny sabotsy zany dia ferandry zareo ny vidin'entanay. Raisina manokana zao ohatra ny siramamy 2600 ny angalanay azy any amin'ny mpabongady. Dia zareo miteny fa tsy mety fa tsy maintsy 2700 ny amarotana anazy. Ary zato fa zany tompoko no alaina amin'ny kilao ny siramamy. Nefa miala ny atoerana any Anosy zay maka ny siramamy mandeha frais iny parapatonga eto Analakely. Tena misy tsindry mihitsiny satria ohatra zao zareo mampiseho facture zao zay. Mampiseho facture zay ny facture ny amin'ny mpabongady tompoko dia tsy misy eo an-tetiny zareo na hoe nify na staty apetaka zareo amin'ilay facture fa numéro ana stand zareo fotsiny apetrany fa tsisy ampahafantarana koa dia tsy ekendry zareo zay facture zay fa hoe mila facture staty izy ndraiky nefa le zay mitaky an'izany any mpamongady fa tsy mamery zareo. Andrasana araka izany ny mety ho fifampiresahana eo amin'ivony rotonta mba hampiravona ny disadisa misy ny fiakaran'ny vidin'entana izay tsy mitsaha mitombo amin'izao fotoana izao. Trangam-piarahamonina kosa indray dia zava-mahadomelina 900 kilao no saron'ny zandarmeria pirenena faritra Atsinanana tao anatin'ny gony miisa 23 novambra lasa teo. Taorinan'ny fanadidina natao fantatra fa cocaïne de base ireo sarina ireo olona ray ny voasambotra ka nahiditra amponja vonjomaika Kaitan Andriatsala. Ny volana Aogositra nahazo vaovao mari-potitra momba ny fisiana siramamy mampiahy ihany avy eo anivon'ny zandarmeria pirenena faritra Atsinanana. Taorin'io no tanterana ny fikarohana rehetra ka ny 3 novambra 2024 lasa teo no sarona ny gony miisa 12 izay nisy siramamy sy zava-mahadomelina mahery vaika na cocaïne milanja 900 kilao. Rehefa nataony fanamarinana fantatra fa cocaïne de base ireto sarina ireto. Niroso tamin'ny famitorana sy fanadiadiana ny zandary ka olona iray izay fantatra fa mpiray-petsapetsa tamin'ny raharaha io ny voasambotra
ary nahiditra-ponja avonjy maika rehefa natolotra ny fitsarana. Satria nisy 18 manambifonja anisan'le sac bourré feno siramamy izy io ary drogue dure tao anatin'ny tao. Milanja eo amin'ny 900 kilao izy io ary efa natao ny fanadihadiana rehetra sy fampitorana dia misy olona anankiray izay fantatra fa ray petsapetsa amin'ny serasera io zany leo avantage mamponja ary dia mbola misy any koa namana izay eritsereta fa dia natodoro ikotrika ny fisian'io gongony mahery vakio eto Madagasikara no anatin'ny fikarohana ny mpanao fampitorana. Nanambara ny sekretera-mpanjakana miadidin'ny zandarmarie-pirenena fa misy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro filaminana Amerikanina sy Frantsay amin'ny fanadihadiana sy fikarohana momba ity raharaha ity. Antony, fantatra fa mandalo fotsiny ireo kokainina ireo teto Madagasikara ary efa fantatra ihany koa ny toerana saika andefasana azy. Mandidina ny resaka zandarmerie-pirenena izay hatrany dia miisa 370 ireo mpianatra ho zandara naseho ambany fanefa atao amin'ny sekoly zandarmerie-pirenena ao Ambositra. Zava-dehibe ny fanehoana ambany fanefa ho ny sekretera-mpanjakana miadidin'ny zandarmerie-pirenena nandritry ny lanonana izay nataony 7 Novambra lasa teo tany an-toerana Gaëtan Andriatsilavoatra. Lanonana rososina no natao tao amin'ny sekolin'ny zandarmarie Ambositra ny 7 Novambra lasa teo. Voalohany, ny fanehoana ambany faneva ireo mpianatra ho zandary miisa 370 ao amin'ny andian'ny fa 770 na ny andian'ny ankoay izay navita fiofanana miaramila nandritra ny 3 volana tao amin'ny sekoly. Ireo mpianatra miisa 370 ireo tonga amin'izao dingana izao raha toka 400 no niraisina tany am-piandohana. Manana ny toerany sy ny lanjany zany fanehoana ambany faneva ny mpianatra ho zandary zany satria ireo no andiny atsika, ireo no kolokolo dimbin'ny ala, ireo no hoavin'ny firenena satria ny fitandrona ny filaminana araka ny teneniko dia miampatramanay satria miara-malatsika zay no nanomezana voninahitra matsiaro ireny namana lavo teny an-kanjy. Misy lavo teto an-kanjy eto satria manomboka eto no mpianjy manomboka amin'ny fifanana. Faharoa ny famindram-pibaikona teo amin'ny komandany sekolin'ny zandarmarie-pirenena ao Ambositra. Raha 3 taona mahery no ny baikon'ny jeneraly Miandrosoa Olivier komandy teo aloha ny kolonely Ranaivina Poizina ary laza no mandray izany andraikitra izany amin'izao fotoana taoriny ny famindram-pibaikona. Ranaivina Poizina ary laza natolotra anao ty sabra ty ho marikiny fa manamboninahitra ambony mitazona andraikitra ambony atin'ny zandarmerie-pirenena ianao. Ho mafimafy ny asanao ary ianao nandohalika teo tsy dia fahita matetika azavaina fa araka ny fangatahany kolonely Ranaivina Poizina manokana dia andohalika izy andraina sabaka neketo zany na dia tsy fahitantsika matetika ary inona fahavonona ho tsaraiko amin'izay izy, ho tsaraitsika amin'izay izy. Ny sekoly ao Ambositra no mamolavola ireo tany-ketsan'ny zandarmarie-pirenena mialohan'ny asan'izy ireo eny Antsehatra anatanteraka ny iraka hampanaovina azy avy. Tanindrazana sy lalàna no teny filamatry ny zandarmarie, fahaizana sy fahendrena no tariketran'ny sekoly. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nanolotra fampitaovana ho an'ny CEG NTT Zambaro any fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ho fikojana ny toeram-pampianarana sy fampirisihana ny ankizy hiditra an-tsekoly ary nanambaran'ny tompony andraikitra ny ena mandidina ny 300 isanjaton'ny isan'ireo mpianatra tato anatin'ny taona izay. Abraham Randriamanana. Olana miteraka ny fitsoanan-darana ho an'ireo mpianatra eny anivon'ireo sekoly amin'ny faritra samihafa ankehitriny ny fahasimban'ireo foto-drafitra sapampianarana ho an'ny CEG ao amin'ny commune NTT Zambaro distrika ny Tomasina faharoa nandritry ny taona maro no tsy nisy ny asa fanamboarana sy ny fanatsarana ireo efitrano-mpampianarana. Manoloana io ny ena isan'ny taona nisan'ireo mpianatra eo anivon'ity sekoly ity. Fikojana moa zany iarahantsika malala izy fa tena tsy misy satria vavolombela zany raha mijeritsika ny salle de classe ireo ratsy tena ratsy. Frama no sisa alohan'le ray aman-dreny dia io frama io nefa anakaramana an'ilay mpampianatra dia tsisy tsony le fikojana le vola indesiny kojakoja le fotodrafitrasa. Dia misy fiatraikany be da be amin'le mpianatra le satria raha mpianatra ny teto zao tany amin'ny taona 2014 tany 2013 mahatratra any amin'ny 600 élèves fa amin'izao 200 élèves ny sisa.
tsy le fotodrafitrasa miratsy de lasa mitarika an'le ankizy sasany moa miala de sasany manatona sekoly privé mba Nisy arak'izany ny fanolorana ny fitaovana toy ny loko ho an'ny CEG antetezam-baro ho fanatsarana ity sekoly ity tafiditra ao anatin'ny hetsika sosialy tanterahin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM. Tanjona ny fanomezana aina vao ny efitrano mpampianarana ho famerenana indray ny ankizy an-tsekoly ary ny fanentanana ny ray aman-dreny ampiditra ny zanany hianatra raha ny fanazavana. Izay reketo matetika zany fambolena hazo. De fambolena hazo io zany de agnatin'ny commune antetezam-baro ny efitra amby folo fokontany. Karan'izany fokontany antetezam-baro de misy fikambanana vehivavy dolo fikambanana MMM. Zary moa zany fikambanana ny vehivavy ary aminay aty zany miaigna amina rary, miaigna amin'ny taozavatra reo mba misy ihany ataonjare mba amin'ny firaisan-jare regny fanao atao tsy ho lavo. Nanomboka ny taona 2014 no nisy ny VMMM tao amin'ny commune antetezam-baro. Misy ny hetsika sosialy tanterahin'ny fikambanana ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanampiana ireo vehivavy. Ankilan'izay, tafapetraka ny faran'ny herinandro lasa teo ny mpikambana mandrafitra ny barao-vaovaon'ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny commune ambanivohitra Ampasibe, distrikan'ny Brickaville. Dinana raina ny fananganana ny fikambanana VMMM sy ny TMMM any an-toerana raha nambarana ny tompon'andraikitra. Dia ny zavatra ho atao manaraka zany zao dia ametraka ny bazy any amin'ny fokotany. Izay zany no tanjona ataonay. Ka mety alohan'ny assise régionale angamba nationale no anaovana anazy tsy misy tanteraka. Nanatanteraka fihaonana tamin'ireo vehivavy tany an-toerana omaly ny vehivavy malagasy miara-miainga. Nisy nandritra izany ny fifanakaloza-kevitra sy ny fifampizarana mikasika ny olana manjady amin'ny fampivoarana ny vehivavy any an-toerana. Eo koa ny tsindry samihafa manjady amin'izy ireo izay maniry ny hiditra anatin'ny fikambanan'ny vehivavy. Jana any faritra ihany isika dia natomboka tao vakina karatra androany ny fankalazana ny herinandrom-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo ary toy any amin'ny faritra atsimo andrefanosy ny ivony izany fankalazana izany KOL-TV Antsirabe. Anisan'ireo faritra manana tahambony amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ho an'ireo zazalatsaky ny 5 taona ny eto amin'ny faritra vakina karatra. Raha ny salanisa azo avy eo anivon'ny ONN na ny ofisy nasionaly ny fanjarian-tsakafo ny taona 2024. Maro lafo ireo antony mety mahatonga izany hoy ny mpandrindra nasionaly ny ONN izay tonga taty atoerana nanokatra izao fankalazana ny herinandrom-pirenena ho amin'ny fanjarian-tsakafo natomboka teto amin'ny faritra vakina karatra izao. Nanana izay tahambony izay tokoa ny faritra vakina karatra. Ny tena mahatonga izay zany dia eo amin'ilay hoe izay mihitsy hoe tsy zarizary ny sakafo dia mety misy antony maro hafa satria ny fanjarian-tsakafo moa dia averina ihany hoe maro lafo, misy resaka fahasalamana eo, misy resaka fanabeazana eo, misy resaka rano fidiovana, fahadiovana, misy resaka fiompiana, fambolena, fandrindrindra, misy fandrindrana zany izay rehetra izay mba hisy fiantraikany amin'ilay hoe zaza sakafo zary tsara ary ho salama mitombo ara-tsaina ara-batana. Aorian'ny vakina karatra dia ny faritra Mormanisy Matsiatra Ambony ary ny faritra Atsimo Andrefana no andray nivon'ny fankalazana. Isy arak'izany ny fijerevana ifotony sy fanamafisana ireo paikady ialana mikere any amin'ny faritra Atsimo Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka. Farana naramin'ny sabotsy any Toliara any amin'ny faritra Atsimo Andrefana zany io no ivon'ny fankalazana ny herinandrom-pirenen'ny fanjarian-tsakafo izay fantoka indrindra amin'ny paikady, amin'ny iatrehana ny ady amin'ny kere any Atsimo. No ataonay amin'io zany dia manamafy izay paikady izay ary ara-ijery ny hoavy ahoana ny andrindrana tsara ireo tetikady sy paikady rehetra ireo zany ahafahana mandresy maharitra ny kere ary ahafahan'ireo avantsika ny Atsimo tena miaro-ndosy mandroso tanteraka. Arak'izany dia natomboka teto vakina karatra an'io ny fankalazana ny herinandrom-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo ary ho faranana any amin'ny faritra Atsimo Madagasikara. Tontolon'ny teknôlôjia kosa indray dia tsy mitsambitombo ny tanora amin'ny sehatra amin'ny famokarana jeux vidéo eto Madagasikara. Tsy totosa hatramin'ny faran'ny vokatra noho ny antony maro indrindra ny lafin'ny arabola. Misy ny association des développeurs de jeux ka isan'ny tantsorika entina amin'ny fanohanana ny tanora. Ivrijara. Manomboka mivelatra ny tontolon'ny famokarana jeux vidéo eto Madagasikara. Na tsy mbola misy aza ny ivitoerana na sehatra manofana manokana ny momba io. Betsaka ny manana ny fahaiza-manao. Tsy ampy ankilan'ireo ahafahana mamoaka ny vokatra ho azo jifaina.
Ny secteur-na jeux vidéo zany a dia somary délicat satria somary feno contrainte be dia be zany a fanatotsana vokatra anankiray. Voalohany indrindra aloha ny famokarana ny jeux vidéo dia mety maharitra taona maromaro na ny misehatra lehibe any ivelany ary a izay tena matianina dia mety maharitra 3 taona ka hatramin'ny 7 taona ny famokarana jeux vidéo anankiray. Amanjatony maro ny olona zany izay manao an'ireny jeux vidéo ireny atao anatin'ny jeux lehibe anankiray zao anisy 4000 personnes en moyenne io zany manao an'ilay izy dia tena hoe tapitrisany maro dolara zany ny vola mety lany ao anatin'ilay izy. Mijanona amin'ny fazina prototype na demo hatrany araka izany ny vokatra. Antony joroan'ny fikambanana mpamokatra jeux vidéo na ny Association des développeurs de jeux vidéo izay hitana mpikambana manodidina ny 700 tanjona ny ampiroboroboana ny sehatra amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny maro hafa. Fantatsika efa misy ny cours à distance be dia be, misy koa ireo cours en ligne izay payant sasany ankamaroany zany misy koa gasana izay na hivita fampiofanana resaka famokarana jeux vidéo tany ivelany. Reny olo ireny zany no navondrona zany teto toerana dia miezaka mampanao les formations ny zana natao maimaim-poana koa nefa ilay izy ho an'ireo tena liana zany ao anatin'ny resaka famokarana jeux vidéo dia izay no ataony association aloha zany ao amin'ny resaka formation manao dia isika eto Madagasikara zany zao vao manangona tsikelikely sy manangana l'écosystème ahitana ny acteur vitsivitsy zay voatongo teo hoe misehatra ny fampiofanana ny mpamokatra ao koa ny mpivarotra jeux vidéo sy koa ireo mpividy zany. Efa hitana mpikatroka avokoa ny famoronana ny jeux lalaovina amin'ny solosaina sy ny finday eto Madagasikara. Lalaovina amin'ny rony console rony sisanim-bola tsy araka ny mpamokatra malagasy. Tafiditra anatin'ny fanohanana azy ireo indrindra ny hetsika karakarainy ny fikambanana ny alakamisy zoma ho avy izao eny amin'ny lapan'ny tanàna hialohavan'ny game jam na ny fifaninanana famokarana jeux anatin'ny fotoana voafetra. Venona any amin'ny faritra isika dia mbola ambany ny tany olona manana fahasembanana no miasa ara-dalàna ao Tomasina manoloana io dia nitanterahana tao an-toerana ny atrikasa mahakasika ny tetikasa miary entina anampina azy ireo fanadina. Mbola latsaky ny iray isan-jato eto Madagasikara ireo olona tra-pahasembanana no manana antom-pivelomana ara-dalàna izany hoe miasa eo amin'ny sehatrasa manaraka ny fenitra maha-olona. Mivelona amin'ny sehatrasa tsy miankina amin'ny fanjakana avokoa ny ankabeazan'izy ireny toy ny asa tanana fa io ihany koa ireo lasa visatra ho an'ny ankohonana sy ny fiarahamonina noho ny antony ara-batana. Tsy mitsaha mitombo ihany koa ireo mangataka eraky ny lalana. Nitanterahana tao Tomasina omaly ny atrikasa mahakasika ny tetikasa miary ny arahana nandinika ny lalakizorana mba hitadiavana asa ho an'ireo olona tra-pahasembanana maro ao amin'ny fahatratsinanana ny arahana tamina mpitatana orinasa maro sy sapadraram-panjakana misy any an-toerana. Ny tetikasa miary anankitelo moa zany le izany hoe amin'ny teny anglisy dia employabilité raha adika zany hoe fampananana asa. Dia io zany fampananana asa io na fitadiavana asa ho an'ny olona manana fahasembanana na fanomezana asa ho an'ny olona manana fahasembanana. Dia faharoa fampizakantena azy ara-ekônomika. Dia misy paikady maromaro atao amin'izay fa anisan'izay fampizakantena azy zay no hoe fidirana eo amin'ny sehatry ny fanampiana azy ahafahana miasa raha ohatra izy ka manao asa malo tena mba hisambobola accès amin'ny microfinance na amin'ny crédit. Dia tafiditra anatin'izay koa le ataontsika hoe fifampisamborana na VSLA izay hita fa mahomby le izy. Ankoatran'ny tsy fahatomobana ny vatana na ny ratsambatana, betsaka ny tsy manana mari-pahaizana izay takin'ny ny tolotrasa ka miteraka sakana goavana sy sarotra ioarana ho an'ireo maniry ny hitady asa. Vitsy ihany koa izy ireo no samy rotsaka ho mpifaninana amin'ny olona tomombana ara-batana rehefa misy tolotrasa no ny tahotra ny tsy voaray. Amin'izao fotoan'izao aloha be dia be aloha ny olona tsy anasa. Dikan'izany zany le tena fitadiavana ny asa tokony manana fahaizana le olona misy fahasembanana. Le fahaizana io mampiavaka azy mino fa mampiavaka azy amin'ny mpitady asa rehetrarehetra. Misy tokoa mandray zay any ambanivolo moa no miasa. Misy anankiroa zao aminay ao manana fahasembanana fa ara-batana. Zay aloha no nangataka asa taty aminay.
le zay misy ny tena azo tsindrina angamba le olona manantona mangataka asa manana fahasembanana mbola tsy dia sa loatra angambany manantona orinasa satria mety matahotra izy hoe tsy voray. Misy ny tolo-tanana avy amin'ny tetikasa miary ho an'ny olona manana fahasembanana ao amin'ny faritra Atsinanana ka mivondrona ao anatina fikambanana toy ny fanohanana arakasa, tafiditra ao anatin'izany ny famoronana asa sy fitadiavana asa any amin'ireo orinasa maro samihafa ao Tomasina ao. Vaovao any ivelany kosa indray dia verina mihiboka ny any Autriche ankehitriny noho ny firongatry ny Covid-19 any amin'ny toerana. Ny tanina ijanona anitrana avokoa ny Autrichiana na ireo efa vita vaksiny asa fanadina. Any Autriche mitoy ny firongatry ny ivalana aretina Covid-19 amin'izao fotoana izao, nandray fepetra ny iverenana amin'ny fiboana manoloana io ny manam-pahefana any an-toerana. Iaran'io fepetra io avokoa na ireo izay tsy mbola nanao vaksiny na ireo efa vita vaksiny, entina mihezana izao andiany manaraka amin'ny fipatrihan'ny Covid-19 izao. Fiboana faefatra izao any amin'ity firenena Europeana voalohany verina tamin'izany ity taoriny fisiany vaksiny. Na izany aza mijanona misokatra ny sekoly, saingy nanentana indray aman-dreny tsy handefa ny zanany any am-pianarana ny governemanta, miasa, miantsena. Ireo sisa no afaka ataony mponina amin'izao. Miankina amin'ny fivoaran'ny toedrarano no ahafantarana ny feim-potoana ho faretan'izao fiboana manaraka izao. Ny antso hatrany ny rehetra hanao vaksiny sy ankilan'ny mpitondra. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany ty ankatrano nanaraka izany soava tsara daholo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.